Fantatsika angamba manana tahivola CNAPS izay any amin'ny banky rehetra. Dia ny fanarahanay amin'ny banky ka banky iray aloha zany nanaovana an'izy dia avy eo hitarina any amin'ny banky roa, telo, efatra fanarahana dia mahavita an'izy. Ny tahirim-bolan'ny CNAPS no ampiasaina manao an'izy io dia izay no azahoana tsy misy zana-bola ampiasaina amin'izy io fa zara fa misy frais de gestion nanaovana an'izy io. Ny vola teti-bola eritreretina anaovana an'izy io dia eo amin'ny latsaka kely ny 50 milliards d'ariary ary eto amin'ny resaka économie kely na hoe modèle économique ny tena tadiavina dia raha ohatra io 50 milliards io tafiditra ao anatin'ny économie atsika dia lasa zany mahazo an'io vola io ny olona dia mividy zavatra izy. Ka raha mividy zavatra izy dia mba mamerina kely activité. Ka raha mamerina kely activité dia mba azahoana manajanona na izay olona miasa na miambauché kely kokoa arany angamba ilay orinasa satria manomboka ilay activité. Ka ny tadiavina dia io zany anisan'ny anjara briky mba manao ny relance économique. Ka tsy vola kely izy io 12 millions d'euros zany no ampidiritsika volantsika madidy io tiako lazaina hoe volan'ny fanjakana, volan'ny mpampiasa fa tena rehefa tena jerena ary zay natao hoe crédit responsable io vola io any ray aman-drenitsika satria raha tsy miverina io vola io ka raha sahira ny CNAPS dia tsy afaka alohantsika intsony le volan'ny ray aman-drenitsika izay misitraka ny retraite-ndrareo amin'izao fotoana izao. Ka izay olona rehetra zany hoe mpiasa amin'izao fotoana maka an'izy io dia ny fangatahanay tadidio raha tsy averinao io vola io dia ny rainao na ny reninao izay misitraka ato mety ho sahirana satria tsy ampy ny vola atao amin'ny CNAPS rehefa avy eo no andohavana anazy. Zay no nahatonga an'izy hoe aleo izy ataontsika site internet amin'izay n'aiza era Madagasikara ka raha manana connexion dia afaka manao mangataka an'izy io n'aiza ka satria hoe site prioritaire na secteur prioritaire zao ohatra araka lazain'ny filoham-pirenena manomboka rapitso amin'ny herinandro ambony zareo any Nosy tonga dia afaka miditra amin'ny CNAPS.mg dia afaka mangataka an'izy fa ny rehetrarehetra efa afaka manomboka mangataka fa ny traité-ny CNAPS amin'ny voalohany indrindra io mandritry ny mety 10 andro 10 andro eo dia ny secteur prioritaire rehetrarehetra mba azahoana ampiana anazy. Mandoa 10 000 ariary ohatra le olona isam-bolana na 15 000 ariary dia raha sendra very ny asany dia mahazo ny karama ray volana, roa volana, telo volana, efa volana izay arakaraky ny cotisation ataony. Izay ny solution ray. Ny solution fandroana ao anatin'le latsakemboka ny voalohany iny fiantsoana anazy système par capitalisation c'est ianao no volontaire mamea an'le izy fa le système par répartition obligatoire. Ny rehetrarehetra tsy maintsy mandoa apahan'ny cotisation. Ohatra hoe ampiana ray isan-jato na roa isan-jato na telo isan-jato koa sendra hoe very asa le olona dia izay very asa rehetra dia misitraka le assurance chômage. Ka io zany efa manomboka zao efa manomboka amin'ny resaka amin'ny partenaires sociaux dia manomboka ny étude fa ny eritreretina amin'ny herintaona efa misy proposition tonga lafatra amenan'ny fanjakana mba azahoana mampiatra anazy amin'ny début de l'année prochaine.